radio feo manio anao amin'izao alina izao. Fizarana faharoa amin'ilay tantara mitondra lohateny hoe dinitra. Tantara nosoratan'i Simone Menjanahary. Ianjara, Ianitra, Angeline miaraka amin'ny Boazy, Ajafister, Odilon, Naina Rakotondranaivo, Simone Menjanahary no hanome aina ny tantara. Nandray feo Naina Rakotondranaivo, tompon'andraikitra sy mpanatontoso Simone Menjanahary. Fa iza koa ary zany mandondony zany. Nefa andro efa mifiry zao. Izy zao za ihany aky Ronoro a. Lisy? Eny aky a. Fa ay andraso ary fa ho avy ahy. Fa manindry no mitona amin'ny beto io Lisy a. Fa misy iny andao aloha hiditra any an-trano fa sao dia veriny olona hoe misy iny eo. Ndao mipetra aloha eto ambony fandrinako eto e. Aleo ka rano mangatsiaka sotrondry. Ary aok'izay moa fa ina ary ty e. Ty ny rano sotroy. Sotraky. Ary mitony amin'izay dia tantarao amiko hoe inona ny mahatonga Andry Tomasy andeha amin'izao andro efara izao. Sao aky. Fantatro raha daoky ny fiarahana izy bary. Ahoana tsara? Zany aky. Fa fantany amin'ny fomba ahoana e? Tsy haiko e. Niantso tamin'ny telefona izy ihany keo maraina dia nilaza tamiko fa marary hono. Dia niteneniko izy hoe ka maninona tsy mamonjy dokotera dia nambarany fa efa tany hono izy. Ary nilazany dokotera fa aretina vokatry ny firaizana ny nahazo. Andrekaiky io. Nilaza tamiko aky izy fa misy olona miaraka amiko hono ka marary olona eo. Dia avy tena naika ihany koa ny vendrana. Ka tsy nahita ialana sy olazaina tamin'ny tsony aky a. Dia lazaindry zany fa ibary no olona miaraka amindry. Lazaiko azy fa olona tany ambanivohitra niaraka tamiko nandritry ny fialan-tsasatra nataoko niaraka tamiko. Tsy nasiany valiny anefa io fa nanontany ahy izy hoe ary izy sambary zany. Tsy afaka namaly sy nandainga tamin'ny tsony aho. Tena naiky. Azoka aloha e. Mba dadany koa zany a. Efa tena namamana mihitsy aloha io e. Dia inona zany no nataondry tanina? Alahelo azy aky a. Tsy nasika tamiko izy fa nitomany. Tena tsapako aky fa tena tia ahy izy a. Dia ahoana hoy izy e? Ndry koa moa tsy lazaina amin'ny atsipria fa ataondry tsotsotra fotsiny le izy. Tsy hitako aky izay tantarana azy amindry. Vao naheno ny feo tao anaty telefona fotsiny aho dia efa latsaka ny ranomasoko. Indrindra moa fa rehefa tonga tany an-trano sady menatra azy ihany tsy sakako ireo teny malefaka feny fitiavana navoakany. Rehefa tao sady mandatsy no mandratra fo. Dia ahoana hoy izy izao ndry lasa ty amiko izao? Tsy te hahita azy mitomany aky aho dia naleoko nandeha aty amindria. Tena tsy nampoiziko. Ka zao ane, efa fantatry ndry dia nitany am-panomboana tamin'ny fiarahana tamin'ny bary fa toy ny fipoaka ny varatra amin'ny fisehoany raha tratronareo dia efa tokony ho vonona tamin'izaho mihitsy ny saindry. Aza latsera tsony aky mba ampio ahy. Ka inona nefa zao ny anampiko andry eo e? Noro, mbola tsy azy aky nefa mbola ino asany ve izy? Zay koa aloha e. Zay ane aky ny tena mahasarotra ny olona tsora toy ireny e. Fa hono aho aloha. Ahoana aky? Ndry ve aloha nilaza taminy fa ho aty amiko? Tsy niteny ahy. Zany ve tsy vao maika atezitra azy e? Ndry zany ane ka manao zavatra tsy ampiheverana mihitsy e. Allo mihitsy aloha izy atsoka. Allo, manahoana rato?
mialatsiny aloha raha manelingelanao amin'izao andro alina izao e. Tsy izany fa tsy fantatro izay olana misy eo aminareo Solisy fa mitomany be izy tonga aty amiko ko. Mbola io izy ka? Ay, eny ary e. Tsy nandry ny saiko dia naleko aloha ny antso anao. Eny e. Fa amfiry nefa so... Ay, eny ary e. Rehefa mirava miasa zany dia mandalo any aminao a. Merci. Dia bonne nuit Rado. Dia ahoana hono aky? Allo misy koa Londry matory aty amiko e. Dia nasainy mandeha any ara-pitsy maraina fa te resaka amiko hono izy. Dia inona kiron'oro ny tokony ataoko? Aiza no lehako raha milaza ny isaraka amiko Rado? Eny e, na dia tsy mahalala loatra azy aza aky dia every kosa aloha fa tsy ho tonga amin'izany ny fanapahan-keviny raha tena te-handry izy. Toa mba olona tsotra sy hitako manana fandeferan'izay ihany mantsy izy. Tena matahotra kiaron'oro. Dia hono a, dia ahoana izao ny fanapahan-kevitry indry? Tena isaraka amin'ny Bary aky a. Aleoko mijanona amin'ity Rado. Dia very anaiko moramora an'izany ve Bary? Ka na anaiko aky izy na tsy anaiko dia izany tompony teny farany. Iantso azy aho dia ho lazaiko azy fa vita ny valifadiko. Dia hiverina hiaraka amin'ilay olona niaraka tamiko amin'izay aho. Saingy ny avinavina aminy kosa aloha tsy hanao an'izany aminy aho e. Sarotra ihany aloha ny fanatanterahana an'izany a. Raha mba olona hoe mandalo sy tsy mipetraka eto an-tanàna mantsy Bary dia ho mora natao tokoa izany. Fa ho hitandry isan'andro eto izy ary aza dindry fa efa hitany ane ny trandry e. Telefonina raha teo koa ananany. Tsy misy dikany daholo aky izany a. Misaraka dia izay. Izany nanaiky azy dia izaho ihany koa mandrava azy. Engany e. Ary andao amin'izay aloha atory fa efa alina be ny andro e. Raha pitso indray toizana. Dahoary aky a. Allô? Manahoana la série? Manana ny lany aho e. Fa maninona lany tsy miteny e. Sady amin'izay tomitomany. Fa misy inona Rolisy a? Bary, vita ny valifadiko. Oka hijanona amin'izay fiarahantsika ry Bary. Valifady? Valifady tamin'izy izany série a? Lava be izany raha mbola ho resahana sy ho tantaraiko aminao e. Fa na izany aza ry Bary dia misaotra tamin'izay vitanao tamiko. Ny tenantsika no misaraka fa ny fitiavana sy ny aina efa ny fanolorana tsy ho voakosika intsony. Ity ianao mangineny a. Tena tsy misy mazava amiko anie izany Rolisy e. Izay, veloma ianao. Tsy avinavina aminao fa toy ny mpinamana no ifandraisantsika e. Eny ary rehefa izay no hitanao fa mety e. Fa iza kiny natsondry teo? Bary akiny natsoko teo. Dia ahoana ho izy? Inona moa no teneniny eo fa vita kiny amin'iny a. Andao amin'izay andeha hiasa. Manahoana Rado? Manahoana ianao? Fa maninona mandefa an'izany iry izany ka ianao? Efa namasaka sakafo ve aloha e? Efa loariko anaty sopera e. Dia mihinana ianao fa izaho mbola manoratra. Izany kosa ve dia ety e. Andao aloha sakafo dia rehefa avy eo anao manohy io asanao io. Andao moa e. Tena sy tena kanina mihitsy ary Rolisy. Ka tsy honoana amin'izany ve ianao e. Andao moa e. Rado a. Tena lasa eny an-jaridaina izy marina. Inona re no ataoko e. Andriamanitro, mifona aminao a. Mifona amin'izay raha tsy nataoko an'iny olo tiako iny. Mangataka aminao mba esory aminy ny fahatezerana amiko. Tena malahelo azy a. Inona re no ataoko e. Rado a. Aoka moa letsy izay a. Inona ary ny tokony ho teneniko na fofona hafa tokony ataoko aminao mba hatsapanao fa manenina tamin'izay vitako a. Rado a, mitenena moa e. Mandehana aloha misakafo ianao e. Sao tanana amin'ny toeram-piasana. Ka andao ary sika hiara inany. Mandehana fa velao aloha eto e. Mbola malahelo ve Rado? Tsy manome tsinanao ary Rolisy. Raha nanao sipa na niaraka tamin'ireo kafy ianao. Ianao izay mbola ao anatin'ny fitiavana. Mbola afaka manao be dia be an'izany ianao.
sady tsapako fa tsy afeny banga aminao mihitsy aho e. Ny tenako no mampalelo aly izy. Ny tianao tamin'ny foko manontolo nefa dia voafitaka. Sakako izany. Naninona reny dia ny fitahana toreny aho e. Naninona dia asa izy. Rado, mbola mamerina fonako aminao a. Mbola tianao ny ary Rado e. Valifaty. Hatramin'izao dia mamerina ao an-tsaiko ny zavatra tsy nety nataoko taminao ka nahatonga anao isaina valifaty amiko. Fa tsy tadidiko. Tsoriko aminao nefa lisy fa hatramin'izay ka hatramin'izao dia mbola tsy nisaina ny anao ratsy anao izany mihitsy aho. Na dia iray sekondra aza. Tsy hoe izany no tsy tianao fa ianao mihitsy no vadika amiko. Ao Andriamanitra mahita raha mbola nisy ratsy nataoko anao. Eny, tsapaka izany Rado a. Nefa na dia izany aza dia tsy mba ho raisinao kosa ve ny fifonako? Aminao, matokony tenanao ve ianao fa rehefa mifanena amin'izany olo izany dia tsy hitobotoboka fitiavana intsony ny fonao? Tsy voatery izany kosa Rado a. Izany nanaiky azy dia izaho ihany koa no afaka mandravan'izany Rado a. Matoky isay ianao. Raha tena vonina iova amin'izao ataonao izao ary ianao lisy dia omeo azy izao ny telefonina izany olona miaraka aminao izany. Aiza? Sarotra be ny anomezanao ahy azy eo. Lisy a, fa inona no mbola mampisalasala anao ka tsy anomezanao azy izany telefonina izany? Avelao an'izany Rado any ka. Efa niantso azy ato sady tsy nisy antony tokony aresanao ny telefoniny koa ni e. Niantso azy natao inona ianao? Nilaza taminy aho fa tsy araka amin'intsony Rado a. Dia ho vita fotsiny amin'izany. Dia gaika izany bany izany aminao hanaikisa araka aminao fotsiny tsy ahoana eo. Tena marina izany Rado. Izao lisy a. Ifandany andro eo tsika ianao. Raha tena vonina isaraka amin'izany olo izany ianao dia tsy misalasala mihitsy na nomehany numéro ny telefonina. Hitako izao lisy fa mbola tsy azo tokoa ianao. Fa fiatsaram-bila tsy fotsiny izao rehetrarehetra izao e. Tsy misy an'izany Rado a. Ka omeo ahy ary ny telefony rehefa tsy marina e. Rado a. Efa milamina ho any amin'izany fa matoky isay ianao. Fantatro izao fa mbola tena tia azy ianao e. Tsy maninona fa avelao janona any an'io izany e. Rehefa tsy hanome azy ianao. Rado a. Fa andeha ho aiza ianao e. Rado. Loasy a. Eny tompoko. Mamay loatra ny lohako letsy ka mila maka-rivotra kely ary Loasy a. Ramose, ka inona no azoko anampiananao? Ny fanaraha-maso ny tranontsika no iangaviako an'se. Tsy dia ho ela loatra fa ambeny tsara ny trano vetivety a. Ka sao dia tokony hamonjy dokotera ary Ramose ô? Tsy manina fa aza mataritra se. Mila misitraka kely fotsiny aho. Ho eny amoron-drano eny ahy a. Izay fa tsy ela dia miverina ary Loasy a. Ary ohatrany mbola tsy nisakafo anie ianao izany e? Tsy manina fa izay fa lasa vetivety ahy. Ifonako re Rado a. Aza mandeha any ianao. Fa andeha ho aiza ianao e. Tena tsy fanao Ramose mihitsy izao mademoiselle. Azazaka nanao izy fa avy aloha aloha andeha. Olo dehibe izy ka malala ny tokony ataony. Izay Loasy a. Tandremo tsara ny trano e. Eny ary Ramose a. Rado a. Dia tsy misy dikany aminao tsony ve ahy? Rado. Mademoiselle, fantatro fa misy olana eo aminareo roa. Tsy dia anjarako anefa no manady izay antony. Fantatro fa ianao no malala ny fanafodiny ka inona no tsy hitsabonao ny olon-tianao? Manena tamin'izay vitako azy Loasy. Efa nifona tamin'ny asaingy. Tsy fantatro izay ho valiteniny fa iny izy lasany. Maharary azy kosa angamba ny zavatra nahazo azoko. Tsy manome tsiny azy ahy e. Haiko sy fantatro tsara i Ramose Rado sy ny fiainany. Tsy lisy ve io mitomany mioaka ambony latabatra famindratan'ny Rado io? Dia Loasy io miaraka amin'io. Fa misinina re. Ary aiza Rado? Tena ohatrany tsy hety ny idirako raha sao fandehan-javatra izao no miseho. Mino aho mantsy fa tsy maintsy mikasika an'ilay omaly hariva mihitsy izao. Inona re no ataoko hoe? Aleo rangahy hiditra. Sady fotoana tokony anapiako an'ny Rado amin'ny ratsy vitany kiala ratsy io aminy izao. Mademoiselle, mitraka atao aloha ianao fa ilay mademoiselle mialina aman-Ramose Rado nge ty tonga manatona antsika ty e.
fa fahaingana aloha ny ranomasinao e. Mialy ve izany? Ie, tena izy mihitsy tia miditra amin'ny varavarana ity ka. Mahandro ianao mademoiselle? Manahoana nareo? Manahoana ke mialy a? Mipetrapetra? Eny e, fa misy inona kino? Tsy misy inona ke fa somary ditsika fotsiny ny masoko a. Dia mbola mitsabo azy miaraka eto izay soloa azy. Mba mahagaga ke izany. Voninkazo sy bozaka maitso be io ve dia isy rivotra na vovoka andetsoka ny masondry. Sady toa tomany mihitsy anendry izany e. Aza nafenana ke ara misy olana. Tena marina ke izany e. Tsy mandainga amindria fa ohatran'ny nisy lolokely nandalo izay teo nahazo ny masoko e. Eny ary fa tsy anerandria. Ary aizy rado no... Eo aloha nareo mianadahy fa andeha hanasa ny masoko atsy amin'ny pompy atsy ahy e. Miverina eo ary efa afaka kelikely. Eny ary, fa hono ary loasy. Ahoana izay mademoiselle? Izany ve ny marina e? Diso ary tena diso izany mademoiselle. Fa inona izany ny marina? Tsy fantatro fa efa hatramin'ny omaly hariva no nisao tantara izao. Ny famaly izy roa ary lasa nivoaka tany mademoiselle izy dia toa tsy natoro tao alina koa. Fa tamin'ilay tao andreo vao tonga teo dia mbola nitoy ihany ilay olana. Fa tsy fantatro hoe inona no antony a. Dia aizy rado? Lasa nivoaka any izy e. Fa toa hoe mahamay be eo ny lohany dia mila maka saina sy misitaka kely izy. Mampalahelo ary rado izany. Efa ela ve izy ny lasa e? Lasa kelikely izy dia ianao tonga io ka. Avelao ary aloha iverina fa tsy mety ny izanonako ela loatra eto. Sady ohatrany mbola tsy te resaka ilay izy teo iny a. Marina izany mademoiselle. Aleo manaraka rehefa eo i ramose rado dia miverena ianao. Zay ary aloha fa mampamangy ao amin'ny lisy ao e. Eny ary tompoko, veloma mademoiselle. Eny ary. Tsy mandainga mihitsy ny eritreritro. Mikasika an'ilay omaly io fisehoan-javatra io. Dia lasa aiza nefa rado. Sanatria ve dia tsy havitan'izany kosa izy e. Tiany loatra mantsy ny lisiny ka aleo antsoiko. Allo? Mialy, manahoana ianao? Salama tsara sahiran-tsaina e, fa aiza ka ianao? Fa aiza ianao izany ry Mialy? Aty aminareo aho fa tsy natratra anao. Lisy no hitako toa avy nitomany izany. Fa aiza aloha ianao izao e, mila mahita anao aho. Aty amin'ny toerana lavidavitra aty ahy e. Maka saina fa reraka be ny saiko. Ka tia hitanao aho e. Aleo raha pitika miresaka ry Mialy a. Tsy mety amiko izany fomba fisainanao izany rado a. Zaho any tia hitanao fa tsy mila an'izany rapito izany. Aiza ianao? Mila makany aminao mihitsy aho ka. Mandeha any ary ety amin'ilay toerana nahitanao andre mandeha iny e. Miandry anao ety aho. Fa tsy mandainga amiko rado a. Tsy mandainga aho e. Tsy namako intsony anie rado raha vao mandainga amiko e. Miandry anao ety aho fa tonga avy e. Okey ary. Zaho a dia hijery taksi. Tiany firenao dia merci taksi a. Rado, inona no ataonao eto amoron-drano eto? Sa misy zazavavin-drano resahanao ao? Fa maninona ny tsy mamaly? Eny e, efa fantatro ny antony. Saingy nampalahelo ahy dia nisaika hiniavanao tsy eo amiko izao. Fa maninona e? Te hisitaka tanteraka ary Mialy a. Ny fisitahana toy izao ve izany no heverinao fa ahavoavahan'ny olana menjady aminao e? Izay no takatry ny saiko eto aloha. Sepotra loatra aho ary te hiady ho an'ny tenako anefa tsy vitako. Satria alanao sy tsy tianao toan'ny lisy koa izany matoa tsy tianao ny eo amiko fa izany no sisika. Tsy izany kosa ny Mialy a. Rado a, aza dininao le ohabolany taolo hoe ny alahelo zaraina amikavana ho no maivana kokoa. Raha tsy fampizara amiko izay mampalahelo anao ianao, indrindra amin'izao ora sy fotoana mampijaly anao izao. Lazao ary hoe iza ny tokony hizaranao izany amin'ny lisy ve? Nefa tsy izy ve ny nahatonga an'izao rahatraponao izao? Amiko rado ekeko fa tsy ahasolo azy mihitsy a raha ny toerana misy anay ireo anatrehanao ny jerena. Saingy ilay tokony hitsabo anao anefa ity ankehitriny toa nandratra anao.
efa nifampitondra ho toy ny mpinamana tsy mifankafoy isika hatramin'izay ka maninona ianao no mitady ady rery eo anatrehan'izay ady tsy maintsy ilainao namana. Rado a, tsy tokony soratanao ka nasainao ny vakiako ilay tononkalonao izay voarakitra ao amin'ny dinitra hoe satroka ao, nefa iny sikasianao ny saraka fakomaly ariva iny rehefa nahita sy nanatry maso ilay olo tianao niaraka tamin'olona iny a, ka nahitanao ny rotsa-dranomasy izay mbola tsy hitako mihitsy teo aminao izany hatramin'izay nahalalako anao, dia toa voasarika namadika sy namaky ireo asa soratra ao tao anaty dinitra ary nisafidy ity tononkalonao mitondra ny lohateny hoe mihitsika ity mba ho vakiako sy atolotra anao. Eny fa na dia ianao ihany aza nanoratra azy. Asa raha tsy dia hanahirana ny sainao Rado, azoko vakiana ho anao ve izy ity? Vakio ary fa miainanao aho. Eny ary, mihaino tsara ianao a. Mihitsiki, mirana endrika, ka zaho diana re akory izay efa nentiko ny fery ao anatinao ry foko. Fery aza ny fisento, tsy hipolotro tsony ka ny masonao mijery, menamenan-dranomasy sy mifelana entoento, atan'izao tsy ho rendrika. Fefatrana mpiandohana no nazava taminao fa ny volana andalo ary anitsana ny felana aorin'ny famololony. Ny lohataona dia ho lasa, ny valia hitsahakalo ary tahaka izany koa ny fitiavana anatolony, tsiro manam-piafarana. Ny fahendrena ve? Fantaro, minimitsika raha ory, minimifaly raha tomany. Ny ranomaso atelomina mangeja sy mandifotra, fanjary perla izy toy ny fasika mavany, nokobony taona maro tao akibony hitsifitra, ny toloko atsaharo. Zay, everiko Rado fa matoa ianao nanoratra ny tononkalo iny dia nety nisy fisehoan-javatra mafy na sarotra ny seho taminao, na nety nisy ny tantara izany taminao ka nahatonga ny aingam-panahinao havitan'io. Tononkalo mampisikina sy mampitraka ilay olona tsy ho kivina hitanondrika manoloana an'ilay olana miafitra aminy, ka nisoratanao an'izy ary io tononkalo io, ary ahoana ny mety andraisan'izay hamaky azy raha ny olona nanoratra azy aza tsy resy lahatry ny asa sorany. Mihaino avy aloha Rado e. Mihaino anao ary mialy a, dia misaotra ihany koa tamin'ny namakianao ny tononkalo io teo. Fa inona ny tokony hisaoranao a? Tsy fantatro, fa te hisaotranao fotsiny aho. Eny fa raha dia ny finiavanao namadibadika sy namakafaka ny asa soratra voarakitra ao anatiny aza. Rado a, mihaino anao ary mialy. matetika ny mpanoratra no mahita ny alahelon'olona na ireo izay akaiky azy, na ihany koa hitantaran'izy ireo izay mampalahelo azy ka indraminy lasa izany amin'ireo asa soratra. Fa raha izy ireo kosa ary mba sendry izany, toy izao mahazo anao izao Rado, dia izany mba hiangaviana pity izany. Tsy ny olon-tiana ve na izay namana akaiky indrindra? Tena marina izany mialy, manaiky an'izany aho. Ka izany indrindra anie no antony namonjeko anao aty Rado e. Eny e. Na dia tsy olon-tianao aza dia manana didy aminao kosa amerina ny sainao sy ny maha izy anao, fa tsy hitolefika manoloana ny fitiavana. Eny e. Satria namako ianao, namana tena namako. Andao sika hody e. Miandry anao Lisy, miandry anao izy andray ny fifonany. Miangavy anao aho Rado a, mba jereo ihany ny fahalemeny. Eny tsy mialy, mbola mamerina fisaorako anao aho satria sambatra tokoa manana anao tena namako, afaka manampy amin'ny fotoan-tsarotra toy izao. Manome toky anao aho Rado fa tsy andao anao mihitsy aho raha tsy milamina ny fiainanao. Eo anilanao foana ary anampy sy ankahery anao. Sotra ary mialy, nefa tsy mahazo manohy an'izany teny nefa izany intsony ianao Rado a. Manaiky ny fiangaviako ve ianao fa hody sika? Manaiky aho e, andao ary tsika. Hisakafo any amin'ilay hotely fisakafoanako aloha tsika. Satria raha tsy diso aho dia mbola tsy nisakafo mihitsy ianao o. Ka tsy mahatelina mihitsy any ary mialy e. Tsy misy an'izany e, ateriko mody ianao rehefa avy eo. Aza mieritreritra ianao fa izany no mitondra anao hisakafo e. Sao dia hanahirana anao loatra izany ry mialy a. Ka izy indray ary no hisahiranako eo e. Aiza ny lakile? Izany no hitondra ny fiara. Ao mikaretsy amin'ny ilana ianao fa andeha sika. Ary mba solointsika amin'izay moa io alahelonao io e. Eny ary. Mademoiselle, ato variana be nge ianao izany e.
Efa miroa sasana nge zao e. Nefa anao to mbola tsy mieritreritra nimana mihitsy. Tsy mahavita miasa amin'izao zava-misy zao ary loasy a. Iantso an'ilay mpiara-miasa amiko aho ilaza mitalianay. Marina kosa aloha zany e. Mba anakay zary zay raha miserado. Tena tsy fanao mihitsy nge zao e. Ny andro ihany koa ty mandroso miarivako. Inzay kosa ngamba ny fiarany. Aloha mamoha vavahady ahy e. Ary toy mialy. Tena mialy no mitondra ny fiara. Fa inona koa ary ny dikan'izao? Tena misy zavatra tsy mazava mihitsy aho ka marina e. Tena manararaotra ny zava-misy eo aminay sy rado ve ty mialy ty sa? Aleo aloha dina tsy tetra so mba hanimba zavatra eto zao ka. Tena miaraka mihitsy angamby reto. Lisy a, mino fa mety ho gaga ianao mahita anay sy rado miaraka tao anaty fiarany. Indrindra ny nitondrako ny fiara. Amin'ny manaraka hiezakana zava-mindria. Fa ny zava-dehibe aloha zao dia ny fiverenana eto an-trano. Adidiko araka ireny efa ny fampiresantsika sindry ireny ny miaro sy manavitra ny fitiavanareo roa. Raha misy rivo mahery mitady anirodana sy andrava azy. Tsy mbola nilaza olana nisy teo aminareo roa tamiko izy. Nefa mino fa mety tsy dia niala lavitra tamin'ilay resaka nataoko tamindry. Tsy anjarako ny tsara fa adidiko kosa no mamitrana an'izany raha sanatrikana izy. Ka nahatonga an'izao saika faharavan'ny fitiavanareo zao. Mbola veriko indray fa namako ndry, namako rado, mpinamana sika telo mianadahy. Manantena fa aorian'ny firesahanareo rehefa avy eo, izay tsy hoatrehako akory dia hiverina iravana izao fitiavanareo zao. Tena misaotra kely mialy. Tena namana marina ndry. Fa tsy mety tsara velatihany kry everako azy akory. Matokisa ndry fa vonona ny anarana an'izay tsy nety tamiko sy eo amin'ny fitiavanay ary mialy. Eny ary, andeha. Rado a? Endry mialy. Afaka mifampatoko tamin'ny teny izay ny fanaovana sika? Endry mialy a. Mbola mamerina mpisaorako anao aho. Aleo fa ampalateriko any loasy ianao e. Misaotra kely mialy. Dia mirary soa anareo roa e. Eny ary, dia misaotra indrindra e. Ao loasy mba telo vetivety mialy a. Eny ary ramserado a. Allo? Manao ny bary? Zao e, fa aiza ianao zao Ronoro? Aty ampiasana ka? Fa ahoana? Mba tia iona amindriaky a. Misy resaka tiako anotaninanao zay. Dia aza miteny amin'ny lisy hoe zany miantso anao zao raha hitany ny resaka amiko ianao a. Zao. Izy ary tsy niasako. Ka amfiry no afaka miresaka amiko Noro e? Tsy aleo zao. Mba milamindamina mantsy ny asanay zao sady mbola misy dia lehako ihany koa rehefa mirava. Eny ary e, dia andraso amin'ilay toerana fandraisako anareo iny a. Afaka 10 minitra dia tonga any. Zay a. Eny ary e. Dia zay fandehany e. Efa niantso anao izy? Tena tiako ane izy iny Ronoro e. Saingy tsy fantatro ny antony nahatonga azy saraka amiko. Tsy nilazainy anao ve nefa ny antony? Nilazainy ahy dia hoe hiverina hiaraka amin'izany bandy niaraka tamin'izany izy. Vita noho ny valifatiny. Tsy fantatro hoe valifaty inona ary valifaty ahoana. Izay no tena tsy azoko. Raha ny filazany aloha dia toa hoe tsy mirara azy ho bandy niaraka tamin'io. Lazainy fa misy olona hafa miaraka taminy aza. Dia izany no nanekeny rahana taminao. Ka tsy tokony atao ohatr'izany kosa ny fitiavany. Rehefa tia dia tia fa tsy hoe niarahan'ilay olona mba ho fanaovana valifaty. Mety ve zany aminao e? Dia miankina amin'ny tsirairay kosa aloha zany e. Fa raha ny fitaraina ny amiko matetika dia mampijaly azy io bandy io. Ampio ary Ronoro a. Ka inona nefa no hanapiako anao e? Izay nefa fanapahan-keviny. Tsy afaka nididy azy amin'izany mihitsy a. Aza mba atao an'izany kosa moa Ronoro a. Dia ajanona ve zany reny revintsika amin'ilay be reny? Kisaiko. Tena mbola tia azy anie ahy e. Ao ary moa fa ezaka ny andresy lahatra azy ihany ahy e. Nefa tsy mampanantena. Zay fa dia miandro ny fahatongavany anie ahy. Ok ary. Tsy Noro be io miresaka amin'ilay atao hoe bary io. Tena izy io marina. Inona moa no atony tsy tokony halatonako eny? Sady mba tea ralabe kokoa io bandy mahareo an'ny lisy io a. Mino fa tsy maintsy resaka mikasika ny lisy ratsy zao ny resanan'io. Aleo rangahy anatina.
Manahoana no? Mialy manahoana ndry mba tsy napoziko a. Misy dia ataoko ake ty atsena. Nahitanareo dia mba nivily na dia mba ifampiarahaba fotsiny aza. Ay ve, hoay azafady akia, izy no Bary mpiara-miasa aminay. Izy kosa le tsy ry Bary no mialy a. Niara-nianatra izay ary mianatra ny Toliara izao. Nikaroka manokana momba ny siansa an-dranomasina na ilay atao hoe siansa marine. 3e année izy. Aza dia mifampitonina numero mahazo kosa e. Dia faly mahafantatra anao koa zany madama sa? Mbola mademoiselle ka. Miala tsiny ra nanapaka andresakareo fa ela tsy niaonana dia mba nanatony. Fa maika be ngano? Tsy dia maika moa fa lasa tapaka andresakareo. Sady mbola miodina ny sipa fa mbola libre. Mahagaga tokoa raha toanao izao no mbola tsy vonona iroso amin'izany fitiavana izany a. Tsy mamaika izany e. Aleo mahitra tsara aloha ny saina vao miroso amin'izany. Manaova kajikajy be eo ndry fa ho tara eo. Aleo tara toy izay roso nefa tsy hanaja ny tokantrano. Jereo ange amin'izao fotoana e. Firifiry ireo vehivavy efa manambady no mandrongatra miaraka amin'ny olon-kafa mivelany. Satria tsy mbola vonona amin'izany fanambadian'izany akory na ny toe-batany na ny sainy. Dia lasa manao tao foana. Nareo lehilahy moa dia zaranareo aza mba hisy olana iseho ao an-trano dia lasa mamonjy hafa. Tsy mety amiko izany ary tena lavy ny saiko mihitsy e. Ka tsy voatery ho izany kosa kia, miankina amin'ny tsirairay io. Na izany aza mba tokony isaina kosa ika vehivavy ronoro a. Fa tsy ataon'izao lehilahy rehetra izao fanaripako fotsiny. Fanaripako ahoana koa e? Izay aloha ki fa oka handeha amin'izay ka. Eny ary moa fa dia misaora tamin'ny moraly isisaina an'izany. Veloma dia mandram-peony nareo menada e. Veloma ary tena mba miseho milay koa iny sipin'izany ronoro a. Hita ho sady miseho be moral miseho azo iza mihitsy nga. Aleo fa tsy ho hitantsika ihany ve izay suitiny. Io bandy io ve izany no tena naharevan'ny lisy ka nanitsaka tsahany andrado hoe. Avy dia hita hoe bandy kitapon-dabera mihitsy. Na ny endriny aza mivindavinda matsiravana vokatry ny zava-pisotro. Mampalahelo andry ry lisy. Mangingina. Fa zao tokoa ndry tato ato ohatry ny lasa tsy be teniteny ohatry ny taloha intsony a. Tena mahasosotra ananky iny ataony rado a. Fa ahoana izay tiany atao tsy hay fampiresahana mihitsy izy. Tsy haiko intsony izay anaovana azy. Ka mba mipetraha kosa aloha ndry amin'ny toerany. Ahoana no azakandry an'izany raha hoe izy no tratrandry manao sipa? Eny marina ihany aloha izany. Fa zaho aloha rikala. Mieritreritra hoe tia mialy tia mihitsy ny tena mety be resakany a. Fa inona mahatonga andry teny an'izany? Ny fanena taminay sy Bary mantsy izy omaly ariva. Ny fanena taminareo sy Bary? Nahita anay resaka moa izany no marimarina kokoa e. Nihoana nga nareo sy Bary? Ie. Maly talohan'ny firavaka dia tamin'izay nandalo izy ary niresaka taminay teo koa. Zany io. Dia ahoana ki? Miseho be moraly be sy tao manao resaka indirect izany izy a. Tena kozy. Dia ahoana hoy Bary? Inona moa no lazainy fa hozy izy fotsiny hoe miseho milay be kosa izany sipa izany a. Dia tsy mifankalala very zareo e. Raha ny fahafantarako azy aloha. Fa zaho koa neky ny tena malasa ny saiko a. Nisy fotoana nisitaka kely izay raha tsy teresaka tamiko. Nisitaka? Tsy teresaka tamiko izy dia lasa nitondra fiara mivoaka ny trano dia nasaiko nijanona izy nefa tsy nety. Dia avy eo indray miala nandresy lahatra azy niverina tao an-trano sady niteny azy. Zany veky. Tena marina e. Fa tsy napozy indry dia mbola izy koa no nitondra ny fiarany rado. Hitako aloha hoe noho ny fahitany fa resy loatra rado no nahatonga azy nanao an'izany. Fa mahay mitondra fiara zany izy? Matoky izy nitondra dia mahay a. Fa izay nahaizany indray aloha tsy dia hidirako laliny. Hafahafa izany a. Somba tratran'ny maso be tsy mahita ary ndry lisy a. Tsy azoko intsony. Raha ny zava-bitany sy ny resaka amin'ny fanaovanay dia toa tsy mieritreritra andry zareo hoe miaraka e. Rehefa mandinika ny miala mitondra ny fiarany rado indray anefa dia toa tsy haiko intsony akia. Ka ho sahala ane izany ny nareo sy rado e. Sahala ahoana? Izy mety hiaraka amin'ny aly raha hitany fa mitoy ny fiarahanareo sy Bary. Mondry raha teo koa efa miaraka amin'ny Bary. Azafady a. Ataoko mamahiny raha mianatra mandrebireby azy io. Inona re zany e? Adalo zany amindry rado. Tsy raikitra izany e. Aleoko manary amin'ny Bary toy izay mamela ny mialy araka aminy. Nefa dia tsoriko amindry aloha fa tena mbola tia andriany e Bary e.
ka tsy misy azoko atao tsony angekina dia mbola tia anazy izy na zazany azy aneky tsy haiko e na fomba ifanainako amin'ny rehefa sendra mifanainy an-dalana eny azy izay mbola tsy fantatro tsy hitako izay ataoko tsy teo aminy akia mety izao dia miala kely teto an-tanàna mihitsy ny tsara ka te iona amindriny eony izy dia ahoana fa zaho aloha tsy manery andry iona aminy fa mampita ny hafa no andry fotsiny hoy teo izay ho toyny fa andeha ho aizy miala no mandeha amin'ny andro atao antoy izao e mba manaitra koa raha zany miakara aloha atao anaty fiara e aingana ianao manahoana aloha rado e izao salama hitanao izao e fa andeha ho aizy ianao misy zavatra ho jereko vetivety any atsena dia mba nandeha tongotra sady ilaina raha teo koa izao amin'ny fahasalamana ary ianao misy zavatra ilaiko an'lisy dia aleoko vonjena ty ampiasana izy mino aho fa efa nilaminao eny e aza atao hoe milamina raha izay no filazazo fa izay mbola fitohizany sy ny fiarahany zareo no tsy fantatro e eny e sarotra ihany aloha ny ino avy hatrany hoe fiarahana mbola matitra be iny ve ny andry zareo no tratra dia hijanona ho azy nefa tsy dia tokony atao manimba sainy izany e ho hitantsika eo ihany izay toyny fa sa izy raha mbola manohy tsy haintsony izy tiry miala marina ary tsy nanadiady ny olona na zay fomba nalalanao ny fiarahandry zareo ve izy na nytany ihany saingy tsy niteny aho e ahoana ny tenenako azany hoe ianao no niteny an'izany mety mihitsy izay ka aleo ary aloha hidina eto fa tsy araka aminao any ka so dia manahirana aminy efa tsy fantatry tsony koa mantsy izay eritreriny amin'ny isika mpinamana be io andao fa tsy misy dika an'izany e Lucia ainga andry fa misy inona jereo amin'ny fiaran'ny radio tsy mialy ve io ie izy io fa ho aiza ary zareo izany sa mitady avy e mba hafahafa ihany izao dia fia amindry io ary tena ho aty amiko angery zareo izany aleo ki avy dia hivoaka monjy andry zareo any an-tokotany tsy maninona ve raha tonga mitady anao teo izao ty ampiasana lisy inona moa ny tokony olana amin'izany marina kiny andria manahoana ndry salama tsara ki mialy ny fiarahabana ki tsy vita akory dia olona salama tsara toy very mialy dia mbola ho anontaniana fahasalamana indray tsy hoe ohatra ny manompa dia ahoana misy ilanareo ananga nandrafitra ilay boky faharosaika avokako atoato dia mba mandalo mijery ny seriko e sa tsy mba mahatsiarymana mihitsy moa ilahy io ahoana moa ny tsy ahatsiaro e fa ny asany betsaka dia ohatra ny hoe izany manadina avelako iresaka aloha nareo roa e izay aky lisy eny ary akia iaino an'izay resaka tianyty seriko ty atao amiko fa taiza aloha ny anao nareo sy mialy hitako teny an-dalana ho atsetsena izy dia noraisitro sady mba nasehako ilay endriky ny boky ihany koa mialy izany no aseho azy voalohany fa tsy za tsy dia midika hoe izay no izy farak'izay voalazako anao teo izay angamo fantatra tsony koa ny anareo sy tia mialy ty e inona ary ty izay ve sa mbola misy zavatra failainao afa mbola be ny asako ary taony efa vetivety teo reletsy izay ve ho asa manahoana ary ny programanao rehefa mirava e ho alaiko dia miara misakafo any amin'ny hotely tya raha tsy manahirana amin'ny mialy fa nanomboko vinandray ty fa sarotam-piaro amin'ny mialy ty ry lisy raha mba fantatrao ny ezaka sy ny zava-pitanao atsika dia tsy hiteny toy izany mihitsy ianao izay fa izy ary ny fotoana e dia hiaraka amintsika koa izany izy andeha ody izy vinona ary izany andrasako ery amin'ilay croisement ery alahy dia eny amiandra lahy rehefa mirava e aizy izany eo amin'ny toerana malimaloko io e hitanao ry fa maninona koa no eny ny andrasanao aho fa tsy alaineto ahy e tsy mety sazy tiako izany e ohatrany dia hoe izahona ianao no iza ka hitsena na ho tsenaina andrasako ery ianao rehefa mirava e ianao koa te hifidiny lohany nefa matahotra amin'ny masony eny ary velomaki mialy dia misaotra e mampamangy mazotoa e izay ary fa lasy izay tena eo amin'ilay toerana fiandrasam-bary mihitsy ho toerana akandrado ahy io inona koa ary ny dikan'izany fa tena manomboka tsy mazava amiko mihitsy tokoa aloha ty fiarahany rado sy mialy ty fa nanao inona kiry zareo teo tsy dia hitako hoe inona ki ny dikany
laza tamiko fotsiny izy fa hiverina haka eony rehefa avy eo hiara-misakafo aminy. Miaraka amin'ny mialy ve? Izay roa ihany ka. Hitandry zany manomboka miovana indri. Tsy azoko. Ka zao izy makandry aty ampiasany izao ka dia misakafo any amin'ny hôtely. Tsy efa fiovana ve zany? Ay ve. Dia niverina niaraka tony taloha indray izay sy lisina dia teo aza reny zavatra nisy ireny. Fa tetsy andany dia nankala sy kelikely any mialy ny saina dia efa no tsioviko tanteraka aza. Fa mampinamana sy no izy ny tia manokana ny soratra malagasy no nahatonga azy ho tafaraka tamiko matetika. Nandravina matetika ny fitiavana sy lisy aza izy ary nanampy raha sendra misy olana. Toa tsy dia neto resy lahatra loatra noho izany anefa lisy. Ary no heveriny ihany koa fa mialy no tena mitantara ny momba azy ety amiko. Ny mikasika ny lisy ilay olona miaraka aminy kosa dia tsy fantatro mazava izay ny hafarany. Nintsy natoko izay rehetra ny olazainy lisy tamiko aho. Toa tsy saroko foana nefa ny teny mialy tamiko ny mandeha ka nilazany hoe mety tsy hampiny ihany mieritreritra fa olona ny fankatia be ireny dia hisaraka vetivety eo. Lasa nampiahiahy avokoa ny fihetsika nataon'ny lisy rehetra, indrindra raha vao misy fotoana havalehany. Tsy dia nataoko fantany loatra nefa izany fa notazoniko asa mirery. Soa ihany mbola teo mialy izay tsy tapaky ny nampanara-maso ny fihetsika lisy sy ity bary ity. 3 volana tokoa nefa no lasa dia lisy zava-nitranga indray. Manahoana mademoiselle mialy? Manahoana bary? Zay moa? Ie, izany mihitsy no anarako ka. Fa ngah efa mitady ho adininao sahady? Normal be raha ho adiniko satria mbola in'ilay indray mandeha iny ihany no nifankahitantsika. Fa manomboka izao dia ho tsaroanao foana e. Fa mpifaninana nefa sika no tsy maintsy ho tsaroako ny anaranao. Toy ny olona rehetra sendra mifanena mifankalala reny fotsiny. Eny e, nefa mba atao exceptionnel ny antsika. Fa hoaiza aloha ndry izany no... Avy any atsena dia andeha hody ka. Ka lalany raisana ndre izany, tsy leo miaraka. Tsy maninona fa efa mahazatra ny mandeha tongotra e. Mihafahafa be ny ndry izany. Andao miakary e. Ny andro koa ne mafana be e. Andao ary raha tsy dia hanahirana anao. Fa raha tsy mahadiso ohatrany tsy tazana matetika eto tanàna ndry a. Ka araka an'ilay resantsika hoe mbola mianatra e. Fa fialan-tsasatra moa izao dia mba mamonjy fidiana. Miala tsy ny vetivety aloha e. Allo? Ahoana noro a? Zay moa dia lazao izy e. Atao izay atongavany amin'io. Mba aniverserany bandy ve dia amin'ny sabotsy maraina e. Ianareo roa no mametraka ny fotoana sy ny toerana dia antsika ny manala azy mandra-pahatapitry ny revy. Ireny tari-piaraka amintsika ireny ihany e. Ok ary e. Teneno izy fa za koa iantso azy amin'ny zoma hariva. Mba tiako fotsiny ianao mampiomana azy. Manja e. Miala tsiny ankily miala fa anniversairako mantsy amin'ny sabotsy izao dia mba manasa an'ireo namako mba hiariko rano amiko e. So mba afaka hiaraka aminay ianao. Misaotra betsaka fa tena raikitra be amin'izany. Fa dia efa mirary soanao sady miarahaba ny fa... 40 taona. Ay, tena taona feno. Efa antitra ne. Tsy izao kosa ny hoe antitra e. Mbola ho tsara. Eo aloha eo amin'izany. Aiza? Eo amin'io plaque THB io. Eto? Ie. Ok ary dia misaotra tamin'ny fiarahantsika fohifohy. Mino aho fa amin'ny manaraka mbola isy eo. Miankina aminao ihany ka. Zay fa dia misaotra ry bary a. Dia bonne fête amin'ny samedi. Ok ary. Tady tagadaga amin'ny lakory bary ty mialy ty a. Raha vao mianakendry sy tonga eo iny lisy iny amin'ny sabotsy dia tena tadiaviko any amin'ny lavatra-aminy ihany ty mialy ty. Sady zipa kely milay no hita hoe ny bosy e. Vao première rencontre iny a. Introduction. Ny deuxième confirmation. Ary ny troisième avy dia action.
vitako amin'ny fomba miady iny e. Miala tsiny ny sipa fa tsy fidin'ny bandy koa ny bogosy. Dia zay zany aky ny pro a. Alaminy tsara fotsiny plan andry. Tena te handeha hamonjy an'io kia nefa sahanatrika fantatry raty dia ahoana. Ary maninona moa raha alazaina aminy dia raha velany mondry dia mandeha, tsy avelany dia mijanona. Fa zaho aloha andeha. Soso-kevitra tsy mandeha amin'ny loniny koa izany soso-kevitra indry izany. Ho aza. Fa ahoana e? Raha tsy voatabisy ka naikitorahan'ny tiany tarika rahamasy voakininina io. Ka ahoana izany ny fanapa-kevitra indry? Ka aleo aloha sainiko tsara dia miantso andry aho sady mbola laka misy anie raha pitsy e. Mbola misy koa ny zoma. Fady ny tsara ihany izay atao a. Zany dia miala raha misy ny fahatratrarany e. Impiry ary aho no ampetsony raty fa tsy mbola manaiky ny iona taminy. Tsy maintsy amboarina tsara aloha mipinao vao mandeha fa sao traingo eoko. Zay ary fa aleo aloha isaraka amin'izay sika e. Dia aiza indry izany izao no andeha hody? Finareo ve mitapy e? Hody any amin'ny rato ako aiza indray. Ok ary e, velomindry. Ok kia. Allo? Za ihany lesy ty seria. Fa inona ary ty? Fa ahoana e? Afaka miresaka velosika e. Mihaino anao aho fa teneno aingana fa aty an-tranon'ilay olona miaraka amiko ahy. Efa nampitaiko tamin'oro ny afatra dia miandry laho tonga aho sady malahelo anao anie ny bandy. Efa niresaka tamiko izy fa mba tsingely taona 50 taonako ny io lisy dia tsy ho avy lahy. Ao ary fa ezaka ho avy ahy e. Zay fa tapahako amin'izay a. Allo? Manahoana joro? Afaka mihaona amiko ve lahy raha pitsy sabotsy? Andrasako eto aminay lahy? Ie le efa natoroko tamin'sika le niona farany iny? Ie dia amin'ny valo maraina. Aza tara fa misy mission ampanaoviko any lahy. Ok. Hitan'ny lahy io trano misy vavahady feno voninkazo io? Hitako mademoiselle. Ao mantsy no mipetraka le sipa nasaiko nijereny landray mandeha iny. Ilay sipa le hoe bary? Izy mihitsy. Dia ahoana? Ivokeo izy rehefa kelikely dia arahoatra amin'ny farany amin'izay toerana idirany. Mety handeha taksi izy a. Fa hitan'ny lahy ty taksi andehantsika ty. Io ihany ny taksi andehanan'ny lahy rehefa eo. Efa nomeko vola izy sady namako raha teo koa. Dia arahanareo avy ao aoriana. Rehefa hitan'ny lahy izay toerana idirany dia jereo tahaka an'ilay indray mandeha iny izay olona miaraka aminy. Fa jerena sy mila fatarina manokana mihitsy izay akanjo anaovan'ilay hoe bary a. Ny mombamomba azy rehetra e. Ka ty misy fankatsary. Mahay maka sary ve aloha e lahy e? Mba mahamenatra ihany ary mademoiselle raha tovolahy toy izao tsy mahay maka sary a. Eny ary e. Dia izao a. Raha misy fotoana ahafahany lahy mitifitra sary azy dia tifiro. Le bary io a? Eny e. Fa raha misy moa fotoana azony lahy kana azy roa miaraka amin'izay paoziny miaraka dia alaivo e. Azony lahy tsara. Fa ny tena tsara dia raha miditra bary izy dia ataovy toy indray mandeha iny. Ty misy 100 000 anaova lahy izany dia mila résultat fiable a. Eny ary. Zaho hoe lahy dia mandehana miditra ao amin'ilay taksi ary. Tsy tazana io. Raha sendra manontany anareo izy dia lazay fa miandry olona nareo. Ok ary mademoiselle. Ty misy crédit Airtel 2 anaovan'ny lahy française dia afaka miresaka tsara sika. Zay fa lasa sao dia tratra neto indray a. Rehefa avy eo e. Eny ary. Inona ary ny tena tiany mademoiselle ty atao? Le olona tsy sipany nefa dia apana raha ny ahy foana. Saozy be koloha ty. 100 000. Alelo hiditra atao anaty taksi. Sao tareto ny jokotsokoina. Zandry a, milamina ny kanto. Ahoana no tsy lamina rehefa afaka mifanaraka e. Fa tsy ohatra andrisa latany sesel. Ny ray be bodongelina ny hoe zao aloha zao ny hoe dia avelao ahy hiasa. Ny ray kosa be drikina ny hoe tsy maintsy mody a. Dio rava maina ohatra ny tsinjako soaviny io e. Le malagasy no mampalahelo. Aiza moa no azy remena bilako zao no ataondry zalahy. Zandry a, maharaka vaovao nareo zany e. Fandraso kely aloha razoky a. Fa hity miala anty ny tena entana arahina. Ary tena entana anie izy zany. Efa tena vonina fidiana mihitsy a. Ny mpividy ny sisa. Ka manatana hoe ty amintsika zandry anie izy zany e. Dia ahoana? Aleo aloha jerena izay ataony. Manahoana nareo roa lahy?
Manahoana mademoiselle sa efa madama ka ahoana izay miasa anganareo sa miandry olona miandry olona eto hamonjy mariazy zay fa ka maninona raha mba aterinareo vetivety ahy to tsy misy taxi mandalo mihitsy mantsy nefa zaho mbola hamonjy fotoana amin'ny sivy aleo aloha atsoiko ilay olona andrasanay fa raha mbola elaela izy dia aterinay ianao rehefa avy eo anay miverina makasy indray malakilaky ary fa so tara be ahy allo Najoro fa ahoana misy vaovao ve zaho misy olona maika be monjy fotoana ka raha mbola somary elaela ianao dia mba aterina vetivety aloha izy dia avy eo izay miverina makanao inona re zany ry Najoro tsy mazava amiko mety ve izy amono anaranao kay madame Lisy no anarako mba hanatry ilay madame Lisy ilay vady ilay mpanoratra malaza hoe raty vetivety izay dia verina makanao rehefa avy eo ay ve eny ary dia aza ela andao ary fa saotara ianao madama fa nanaiky ihany izy midira veto aloha ianao madama misaotra azy fa tena tara fa madama koa ve hamonjy mariazy ny andray fety afaka anniversaire ny namako dia laovana fomba fitafy toy izao ve ka manasa olona maro izy dia tsy maintsy mba mihetsika koa ianao fa namana akaiky sa tena namana akaiky tokoa ka inona indray le tirina joro no ketoka fefa manakaiky sy manatona ho azy ty ny fitsokosoko iny ary inona mampimerery anao ry tovolahy ino ato ohatra efa hipika koa le tiako mahita anareo miaraka eo amin'ny devah dia mba lasa saina ihany hoe raha ialahy mory takaka no manan'olo ohatra izao dia ahoana mba be vazivazy koa nareo roalahy reto aise raha mba fantatrao mantsy madamo itebiteby isan'andro mahazo miakamo lovina ihany elisatia Sury ala fa tena anniversaire no nifonjeny azonao tanino io chauffeur taxi io raha tsy matoky ianao mademoiselle mialy ary fanampy izany dia mbola ilay tovolahy sipany no miaraka amin'ny hitanay efa niandry azy teo ivelany teo ary le zazavavy anankiray namany ve efa niandry teo daholo ireny ary amin'ny fandiniko azy dia toy ilay tovolahy mihitsy ny tompon'ny fety tena marina tsy misy lainga izany voalazany izany izay izany le anniversaire saikana sambary enjana be izany dia vao tsy maina akory ve ny ravina ny nanana dia efa miverina mioty hafa sahady Lisy misaotra ny lafa mazava anjarako ny sisa afaka mandeha amin'izay izany misaotra le tsy najoro amin'ny manaraka indray oay saika adiniko tsy afaka nakasary andry zareo ve la sarotra be ny nakana azy satria somary maromaro ry zareo no efa niandry teo sao sirikako ary tadidiny lava eny akanjo nanaovany tadidiko tsara ka na nylay madama na nylay tovolahy misaotra letsy mialy mba tonga salasala-potoana ianao zany ka sabotsy ny andro dia mba afaka mitsidika anareo tsy dia nisy zavatra nandraikitra raha teo koa tsara zany dia efa mijanona misakafo aty amin'ilay zany mialy raha toka mbola tsy namasaka nareo mazava zany ka ina no vaovao nentinao ary za aza ny tokony anontany zany aminaoko ary nakaizy Lisy tsy ao izy fa nisy dinalehany dia tsy mba hatratra ny Lisy iny ato trano ato mihitsy ahy zany fa ahoana moa tsy hatratra azy ianao fa mba nisy tikely nalehany fotsiny fa lasa nakaiza tokoa aloha izy nisy mariazy namany vonjeny ony dia laza azy izy fa tsy tapody ony androany io fa mety mbola hito androany alina ny koranany zareo zany zany no nilazany dia mbola vofitaka indray ianao rado mahampalahelo aty ianao fa misy inona no lasa to misy zavatra hafafa very mialy sa zaho rado na dia nataoko azy ny saika anafina marina hitako sy fantatro dia tsy milamina ny saiko ary malahelo ny foko raha angina tsy ampahafantatra anao ny zava-misy momba ny Lisy ve izany anefa eny momba azy mihitsy ka andao any moa aloha hipetraka etsy amin'ilay toerana fipetrahantsika etsy asa manahirana be ny mitsangana ela be etiko eto ary ny teninao ry mialy zaho ary melohany ilazako azy nefa dia tonio tsara ny sainao alefaso fa efa vonina iananao ary mialy aza mataritra mihitsy ianao zaho ary no izy
mandaingy aminao l izy fa tsy namonjy mariazy zany izy fa namonjy ny anniversaire ny bary. Zany ve? Nisy fotoana mantsy nahatafaraka anay sy bary. Fa mifakazo aminao koa ve zany le hoe bary? Tsy zany ka. Fa ahoana? Eny hoe aloha ny tantara. Sendra tafaresaka tamin'ny norona Malisy iny izy indray mandeha ary dia nanao fananinana anatina andro zareo mba tena alalako sy ahitako bebe kokoa ty olona maro evan'lisy ty. Tsy niseho be ho mahalala ny lisy mo nory kotsy ny teny satria mazava fa raha vao manao fampahafantarana hafahafa eo izy dia vaky ambatolampy eo ny ratsy afenina. Taty aorian'io fiaonana io dia sendra teny an-dalana izy. Ibary ve zany? Nijanona ny arahaba izy ary niteny tamiko ny hiakatra ka hiaraka aminy satria lalan-draha teo koa ny lalako. Tsy nandaa teny ambony fiara nefa dia nisy olona niantso azy tamin'ny telefona ary norona anaran'ny olona niantso azy io. Le namany lisy zany? Ie. Rehefa vita le resaka zareo dia nilaza tamiko izy fa anniversaire ny amin'ny sabotsy androany zany. Tena marina. Ary dia niangaviny noro anambitamby le olona mba anaiky hamonjy io anniversaire-ny io dia toy izany koa azy ao niangaviny mba hoany. Ka nanina nefa tsy nanaiky ianao? Ka maty daholo anie nitetika raha nanaiky ahy. Eny. Ary mety tsy alalan'ny marina izay mbola iseho. Anikeo maraina dia nasaiko nanaramaso tetỳ manodidina anareo tetỳ le namako. Nasaiko nanaramaso sy nanaraka izay nalehany ary dia voalazany fa namonjy io anniversaire io koa izy. Ary dia le hoe bary sonoro nefa niandry azy teo. Mba hinonao dia reto nosoratako reto ny akanjo nanaovan'izy roa. Ty. Ao ary hoe jereko ny an'lisy? Marina zany. Tena ireto tokoa no nanaovany nandena akany misaotra ny mialy tsapako izao fa tena tsy manara tokoa ianao araka ny teninao. Naninona reny dia manana toetra toy izao iny lisy iny nahoana tsy mba nanana toetra toa anao? Tsy voatery hitovy toetra mihitsy ny olona rado. Marina zany. Dia ahoana? Tsy maninona rehefa izay no vitany. Ifanaraka izay fa raha mbola tratrako ny mandeha miverina amin'iny olona iny izy dia tsara ny misaraka. Ka nanaiky ve izy? Nanaiky izy ka tsy manome tsiny azy ary miala raha ohatra ka hanao an'izany izy. Everiko mantsy fa any angamba ny mety ho ampy kokoa ny fitiavany sy ny ambiansiny. Zaho ilay toetranao izay mihitsy anie rado e. Efa nitenenako anao io ianao diso be fandeferana io. Ny olana amiko izao ry miala dia ny ahoana e? Teneny fa vonona nampianao foana raha mbola azoko atao. Misy fanasana lehibe karakaray ny mpiara-mivavaka amiko fakasitahana sy ny asa vitako ao am-piangonana. Fa amviana le izy? Raha tsy diso ato amin'ny farany volana ho avy izao le izy. Ka inona nefa ny mety olana amin'izany? Tena ny angavy ihany pastera fa ho asaina manokana anatrika ny fotoana io ny zanakapelezany rehetra ao am-piangonana. Ireo mpanoratra rehetra mpiray fikambanana amiko. Ary laza azy izy fa mety tonga ny mevonahitra ny fotoana io ihany koa ny filoam-pirenena na ny solon-tenany. Zany very rato. Izay mihitsy no izy hanomboka ny sabotsy hariva ho ny fotoana ary mitoy ny alahady ka manomboka amin'ny efatrora hariva ny tena ivony ka eo azy zany sady hiantsa ireo asa soratra no hitendry ireo hira noforoniko ihany koa ka ireo tokopira amin'ny fiangonana no hira azy. Dia ahoana hoe miala no andehanako irery amin'izany? Zaho anefa mino fa tsy handeha amin'izany mihitsy raha ilisy sady menatra ny tenako ary miala. Zaho indray tsy nampoziko. Tena fotoan-dehibe tokoa zany rato dia ahoana? Mbola manana 12 andro azoko isainana sy ifampiresahako amin'izareo mpikarakara. Raha mety angataka amin'izareo mba ho emika ilay fotoana. Tsy mety zany rado fa ahoana ary ozy miala e? Andro tsara sy natokana ho anao io. Andro isehonao ny maha izy azy anao. Andro ray tsy ho azonao sy izay mahalalanao kosehiny. Ary ihany koa andro ray tsy ho azon'izao sakanana tsy hitsika aminao. Ka raha izao anefa ny zava-miseho miala dia ahoana hoe ianao no hanana korazy anatotsana izany izay ataon'ny lisy mbola tsy fantatra raha ilazako izy fa fantatro indray ny laingana atao tamiko. Zakanao ve anefa ny miaritra ny tsy hiteny izany aminy mandra-pahavitany io fotoana io? Manaitry ny saiko fa ny foko no anda satria mahatsapa ao voatsindro matetika izy no fampandeferana ataoko aminy amin'ireo rahatra izay mahazo azy. Tsy tiako ny hanome alahelo anao rado ka tsy hanatanterahanao io fotoana io
Za no irehare voalohany raha totoso somatsara zany. Ka izao ary. Ao anao zay anao ary. Tsory aminy ny marina dia ho hita eo izay ataony. Ary raha mbola miseho milaza lainga aminao izy dia tenenao amin'ny marina fa za no nilazany taminao. Ka tsy voamaika hakalanao ve izy ry mialy? Tsy misy dikany amiko izany rehefa todinao aloha io fotoana volamenatrehanao io. Mbola ho avy ny fanatrehako amin'ny vatana raha ilainy izany. Fa izao aloha izay hevitra anatotosanao io fotoana io no tadiavina. Ny angatahako aminao fotsiny dia oka tsy dia ampiseho fahalemena loatra aminy manoloana izany ianao. Tsoritra aminao ry mialy fa efa nomaniko afaka hiasitra izany ny foko. Tsy dia nataoko hataitra intsony ny zavatra mbola ho ataony. Tsara izany. Aza malahelo rado fa hivavaka ao anao hatrany ary hiezaka hitsidika anao matetika. Mety aminao ve izany? Mety amiko izany. Tena misaotra anao ry mialy fa andao aloha hiditra amin'izay tsika fa efa lasa ihany ny fotoana. Ndao ary. Bonjour la chérie. Fa ina ary ty mandositra tsy mety horoany ty? Izy aloha iny nanatitra loha tamin'ny fiarakodia teo iny. Mpiara-miasa aminay le tsiny a. Za raza mba nanaiky nanatitra iziko. Ary taiza ho any natao izany mariazy rompontsena aloha izany. Fa angatsy grave be fa tena lavitra be lety a. Za zany reraka be mihitsiko. Valazao aho hoe lety ny marina. Avy indray ianao sy ny filambaninao izay rado. Tsy mila vaniny aminao mihitsy fa te halala ny marina fotsiny. Ka izay marina fa inona indray e? Taiza ary natao ny mariazy, dia taiza koa natao ny sakafo, dia taiza natao ny alim-pandihizana. Fa inona daholo ary izany? Tsy azoko mihitsy ny tianao atao. Isaka ny tonga ato aho dia izao ihany. Izay anie le mankaleo e? Tsy raharaky naleo ianao na tsy leo e. Izany leo amin'ny fitapitaka tanao isan'andro. Rehefa tsy ilaza ny marina ianao dia mialatsiny ary izy. Fa leo izany ho ilaza azy. Ka lazao e? Inona no andrasanao tsy ilazanao an'izany? Miandry ahy e? Jereo ange ty ianao ny maso mena, ny feo mbola migareroko ny amamona, ny fofondabera tsy lazay intsony. Angamba aza dia mipirapiran'izany olona niaraka taminao izany mihitsy ianao nandritra ny alina raha izao fahitako anao izao. So everinao fa makorelina ary ity nanalany marary azy nandritra dia filahako ny tamaina eo anao rato a. Zao lisy namonjy ny aniversera amin'ny bary ianao, tsy nisy an'izany mariazy izany. So efa ho lasa dala ary ty ianao. Na za mibary izany azy efa tsy hitako tsony hatramin'ny fatiny. Dia mbola andainga ihany ianao Ka tsy marina izany e? Tsy misy olona ilaza ny marina izany tokoa ito aza manafy ny tsony fa efa arakako hatramin'ny toerana niarahanareo sy ny akanjo nanaovany azy. Lisy mampihena ny fahatezerako aminao ny fanekenao, fa mampirisika azy saraka aminao kosa no mpisizirina ataonao. Ka tsy mitombona mihitsy izany lazainao izany ka? Iza no laza taminao an'izany? Izany ny mpandainga izany olo izany ary raha vehivavy izy dia te hiaraka aminao. Fa raha lehilahy kosa dia te hampisaraka antsika. Miandry anao ny teny marina fotsiny aho raha izany ho ilaza azy dia izao ihany ianao dia miala ny tranoko. Ahoana? Mbola andainao sa olazaiko? Izany adaly. Tomany indray ianao Marina daholo izay voalazanao teo izay rato. Tsy haiko fa vao ny antso ahy izy dia taona alahelo azy taorian'ny fiarahanay dia io ny mba aniverserany voalohany. Ny angavy amafy izy ary tena naika. Tsy misy dikany amin'ny tsony izay ho lazainao eto lisy. Misaotra lokaloka tamiko ianao fa tsy hiverina miaraka amin'ny tsony. Izao anefa dia mbola tsy ampy 3 volana akory dia niverina miaraka amindray ianao. Ny zavatra tsy apozinao dia mbola manana ny antsoina hoe bon sens zakanao io. Ianao ve dia ino fa vao omaly nareo no nanaiky niverina miaraka amindray ianao dia androany dia efa tratrako sady. Mamerina fanotelona ianao dia zavatra hafa ny etraika aminao. Tsy izany no anao inonanao fa ny ataonao ny valy aminao lisy. Tamin'ny voalohany no nahatsapana raha rehefa nahatratranao. Izao kosa tony dia tony ny foko miresaka aminao. Tsy tezitra na higidagidranao tony talotsony ary lisy fa miandry izay ho fahatsapatinanao fotsiny. Mampalahelo ahy ianao dia mbola ilaza indray ve izao ianao fa valifaty ataonao amboko indray izao Sa manao an'izany tsony rato Fa misy inona ny tao manjomotra be toy izao ndry Tratra indray Tratra ny rato ve? Eny kia, tena manana pitikilo enjana be izy.
aiza ve ankehitra amin'ny akanjo nanaovam-bary fantany daholo. Zany a marina zany tena tsy hitako tsony ankizy atao. De ahoana ozy izy? Kalma be izy, tsy ohatran'ireny taloha reny. Ny tena navoaka ny vavany ny tena tsy zakako e. Tena tsy mety tsony akia. Ninona ny tsy mety tsony? Ny iarahako amin'ny bary. De ndry ve zany mieritreritra fa hisaraka amin'ny bary de verina hiaraka amin'ny rado? Ka tsy zany ve no efa nataondry talohan'izao e? De verindry fa ho azondry ho verezina amin'izany rado? Ka tsy mety tsony e. Tena hiantso azy de ilaza aminy fa ampy zay. De ny tsara ihany aloha e. Za aloha mino fa na hiverina hiaraka amindry angamby rado de tsy ho toy ny taloha tsony. Quand même fotsiny miaraka amindry izy de mety hoe tsy haiko, mety hoe besoin sexuel fa raha ny tena fitiavana tsy manome tsiny azy akia raha anao an'izany izy a. Za nefa tena tsy mahafoy azy. Tiako anie akia ny rado iny. Tsy misy mahavita ny vitany. Beza hivitanay izay. Inona kiny ataoko ronoro a. Tena manahy aho fa zay vao tena ho ravany aminay. Ary tena imialy ty miala an'ity a. Andrasy fa ataoko malala ty androany. Manao iny eto akindry izy lisy a. Miandrendry e, mila mifanazavy sika. Tsy mazava amiko ny fihetsiky-ndry masisika be ty, fa misy inona? Zany de mbola nytanindry ihany. Ka kalma aloha ndry e. Aza vao ampitoniana amiko aloha ze tiandry ho lazaina amiko. Zao ry mialy a. Aindry daholo no mitsikilo na mampitsikilo ny fiarahako amin'ny bary. Sady manao zay fomba rehetra arava amin'ny fiarahanay. De tsy vitan'izany koa fa mbola mitatitra izany rehetrarehetra izany any amin'ny rado koa. Fa inona mihitsy ny tindry atongavany? Sa tindry iarahana daholo izy roa reo? Vita ve ny tindry ho lazainy e? Zao akia. Tsy marina zany. Iza no lazan'izany tamindry? Irato no lazan'izany tamiko fa ndry hono no nahita anay namonjy anniversaire fa tsy mariazy zany. Ay ve? Ka tsy marina kosa ary ve zany? Ka na marina na tsy marina tsy misy tokony hidirandry zany e. Aferako zany. Angako fidiny amiko ny homanjy. Mba mety ketsery ihany na raha te hazaka. Tsy de misy ilaiko an'izany na mahazaka na tsy e. Fa matoa ny lazan'izany tamin'irado de voalohany satria marina. Faharoa manaraka izany malahelo azy amin'ny fitaka sy laingabe vavasesiky-ndry amin'io. Ka hitandry sy fantandry ary zay marina rehetra de anao iny ndry? Anorana sa navandra? Alefasy izay lefandry fa vonina e. Tena ediny ty eto marina. Tsy ho afa-baraka eto. Inona reno ataoko ialako amin'ity e? Zao akia, ifonako ary zay nataoko e. Tsy misy azondry ifonana izany e. Ny faravan'ny fitiavanay sy bary, ny fisarahanay sy rado. Azo ifonana izany? Alefasy ramazany ndry e. Raha tena adiny tadiavindry amiko ry lisy a. De vonina fa eto kosa tsy mety. Mba jereo ihany ny toerana misy andry. Voninahitra ao andry ve ny hiady amiko eto? Zany mbola tsy manana toerana ambenany. Findry, ahoana ho ny talenareo raha maheno fa niady taty an-tsena taty ny mpiasany? Mandehana aloha miasa de hifanao fotoana sika raha zay ny tindry atao. Nefa de horavana amin'izany ve ny fifankatiavantsika e? Tia tsara vela tsy misy ilako fihavanana amindry intsony e. Ary de efa mampitandrina ndry a. Tsy laiko mandehandeha any aminay any intsony ndry. Any aminareo sy bary sa any aminareo sy rado? Mandehana aloha ndry miasa fa azo alamina izany. Tsy mila fandaminana amindry e. Ale mandeha. Natolo sy ny radio feno manimanao teo ary ny fizarana faharoa tamin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Dinitra, Sanganasa ny Simon Menjanahary, Anjara, Miantsy, Angeline, miaraka tamin'ny Boazy, Iadza Fister, Odivan, Naina Rakotondranaivo, Simon Menjanahary, namerina ny tantara. Nandray feo, Naina Rakotondranaivo, tompona andraikitra sy ny mpanatotosa, Simon Menjanahary. Mbola hitohy.